Faly manolotra ny arahaba ho anao indray amin'ity sabata maraina ity. Arabaina ianao izay nandray ny fahasoavan'Andriamanitra ka afaka manana tombotsoa andreny teniny na aiza n'aiza toerana misy anao, na ao an-tokantranonao na eny ivelany, dia isaorantsika ilay iray satria tombotsoa sy fahasoavana avy aminy no mbola ahafahantsika mandray teny fampaherezana amin'izao sabata maraina izao. Eny tokoa iarahana malala ny zava-misy ankehitriny, toe-javatra sarotra, ary mbola maro ireo firenena miaina ao anatin'izany atao hoe fihibohana izany. Amin'ny mahasarotra an'izany toe-javatra izany dia rehefa ao an-trano dia sarotra ihany koa ny manao izay hampandeha ny fotoana, ka dia maro amin'izao fotoana izao ireo olona izay mihazakazaka mitady hevitra hanao izay fomba rehetra hampandeha ny fotoana ao an-trano. Ka ny zavatra tsikaritra tato ho ato dia maro ireo olona izay lasa mankafy mahandro sakafo. Misy aza moa ny sasany dia manapa-kevitra mihitsy ny hianatra manamboatra mofomamy. Rehefa natao ny fikarohana dia anisan'ny ankafizin'ny mpanjifa indrindra ny fividianana lafarinina na atao hoe varim-bazaha, ary matetika dia tapaka ny famatsiana izany satria maro ny olona no mividy. Tsy adino koa anefa fa ny lafarinina na ny varim-bazaha dia foto-tsakafon zareo tandrefana, izany hoe tsy mitovy amintsika malagasy. Ny antsika moa dia ny vary no foto-tsakafo. Ary mety eritreritra ary angamba isika fa ny varim-bazaha dia ry zareo tandrefana no namorona azy, kanefa dia tsy ny valiny. Raha ny marina ny varim-bazaha dia ry zareo tatsinanana na ry zareo avy ao amin'ny faritra Moyen-Orient no nahita azy. Ary raha hazavaina misimisy kokoa dia ry zareo Siriana no nahay nifehy voalohany izany atao hoe vary na blé izany. Nanomboka tamin'ny fahaizana fambolena, fahaizana mamboly azy mba fampiarahana azy amin'ny rano, ary avy eo dia nanaraka moramora ny fahaizana manao ireo mofo isan-karazany, ary niteraka fivoarana maro teo amin'ny tontolo iainana sy ny fiarahamonina izany. Nanjary tsy nisy intsony ny fifindramonina matetika, nanjary niezaka ny mponina ny ho lasa raikitra amin'ny toerana anankiray ary nanatsara ny fari-piainany. Lasa nahay nanamboatra trano isan-karazany ary lasa nahay nanao fanaingona ihany koa ny toerana misy azy ireo, nanomboka ihany koa ny fiompiana. Ka nanomboka teo dia teraka ny atao hoe kolontsaina na civilisation izany. Azo lazaina izany fa Syrie dia berceau de la civilisation, na atao ihany koa atao hoe ivon'ny fivoarana eo amin'ny kolontsaina amin'ny maha olombelona. Zava-misy dia tsy teo amin'izay resaka fahaizana varim-bazaha izay ihany, fa teo amin'ny lafiny maro. Raha tsy teny tsika afa-tsy ny fahaizan'izy ireo mandrakotra, nandrakotra, na atao hoe ny influence nananan'izy ireo tamin'ny firenena fampikasokasoka manodidina azy. Tahaka ny teny hoe arameanina izany na siriana izay teny nampiasain'i Israely taloha. Ary Israely indrindra dia firenena akaiky mifanosina amin'izany atao hoe Syrie izany. Tsy manga foana akory ny lanitra teo amin'ny Syrie, fa nisy ihany koa ny vanim-potoana nisy ny ady, ary natetika dia natetika izany. Ady izay niaina ny manodidina tamin'ireo firenena manodidina azy, ary ny firenena Israely dia tsy afa-bela tamin'izany. Ny firenena Israely dia voarakitra ao amin'ny Baiboly ny tantarany, ary voarakitra ihany koa ao amin'ny Baiboly ny tantaran'ny Siriana izay niady matetika tamin'ny vahoaka Israely. Ny zavatra misy dia izao: ny vahoaka Siriana dia mbola miaina ao anaty ady mandraka ankehitriny. Ary fantatsika tsara ny ady an-trano izay mahery vaika nanomboka tamin'ny taona 2012 ary mandraka ankehitriny izany, izay miteraka fifindramonina maro sy miteraka fahafatesana sivily maro ary miteraka fahampotehana eo amin'ny firenena. Amin'izay resaka ady izay indrindra dia
Te hisintona ny saintsika ako, hiara-handinika tantaran'ny Siriana sy ny Israely ao amin'ny Baiboly. Nisy fifanandrinana matetika atao amin'ireo firenena roa ireo. Fa andeha hisintomantsika lesona ady anankiray izay nifanandrinan'ny firenena Israeliana izay manana an'Andriamanitra sy ny firenena Siriana izay netehatra tamin'ny herin'ny tenany. Mialohan'ny hijerentsika mazavazava kokoa ny momba an'izay, dia manasa anao hanondrika ny lohanao hivavaka. Tompo Andriamanitra eo, indreto izahay, vonona iaino ny teninao, omany ny fo amam-paminanay, ampangino ny feo hafa rehetra, ary mangataka aminao ihany koa mba hanositra ny molotra izay hitondra ny teny, ka tsy izaho no heno fa ny hafatra avy aminao. Saotra Jesosy. Amen. Ny tantara izay entiko amintsika amin'ity maraina ity dia ao amin'ny Mpanjaka faharoa. Mpanjaka faharoa toko fahaenina ny andininy fahavalo ka hatramin'ny faharoapolo. Ho zaraintsika intelo miandalana ireo ary ho vakiantsika miandalana ary ezahantsika angalana lesona. Tantara izay nifanandrinan'ny mpanjaka Siriana sy ny mpanjaka ny Israeliana. Mpanjaka Siriana izay antsoina hoe Ben Hadada ary ny mpanjaka Israeliana izay atao hoe Joram. Tao anatin'izany fifanandrinana izany dia nahitana ihany koa ny mpaminany lehibe anankiray izay antsoina hoe Elisa, izay handray anjara mavitrika ao anatin'izany tantara izany. Andeha ho vakiantsika ny teny. Ary ny mpanjakan'ny Siria niady tamin'ny Israely ka nilaza tamin'ny mpanompony hoe, any ananina no itopiko. Ary ilay lehilahy an'Andriamanitra kosa naniraka tany amin'ny mpanjakan'ny Israely nanao hoe, tandremo fandrao makany ananina ianao, fa any no idiran'ny Siriana. Ary ny mpanjakan'ny Israely naniraka tany amin'izay nolazain'ny lehilahy an'Andriamanitra taminy sy nananarany azy, ka nampiambina tany tsy indray mandeha na indroa aza. Dia sosotra indrindra ny fon'ny mpanjakan'ny Siria noho izany zavatra izany, koa niantso ny mpanompony izy ary nanao taminy hoe, tsy ambaranareo ava izay eto amintsika momba ny mpanjakan'ny Israely. Ary hoy ny mpanompony anankiray, tsy misy ry mpanjaka tompoko, fa Elisa mpaminany ao amin'ny Israely ihany no milaza amin'ny mpanjakan'ny Israely na dia izay teny lazainao ao amin'ny trano fandrinao aza. Eto dia mahavariana ny tantara ary tena mahalasa saina tokoa, satria rehefa nikasa ny hamely ny vahoaka Israeliana ireto Siriana ireto, dia izay kinendry rehetrarehetra dia nandamoka avokoa. Izay atao hoe tactique de guerre rehetrarehetra dia anticiper avokoa. Ary zendana aoka izany ilay mpanjaka. Tsy hitany izay atao. Mahagaga satria eto anatrehan'ity ady ity dia efa mandresy sahady ny vahoakan'ny Israely. Tsy mbola mahafantatra akory izy ireo fa misy ady miandry azy. Tsy mahafantatra akory izy ireo fa misy loza manantanina ny ambadika any. Kanefa dia efa mandresy izy ireo. Noho ny asa mahery vaika izay ataon'ilay mpaminany antsoina hoe Elisa. I Elisa dia tsy soviana amintsika fa ilay mpaminany izay miavaka tamin'ireo mpaminany rehetra. Ireo mpandinika Baiboly dia mieritreritra fa i Elisa dia ilay tandindony ilay mpaminany lehibe, zanak'Andriamanitra valonjato taona aty aoriana, dia tsy iza fa i Jesosy Kristy. Ary rehefa dinihana tokoa dia tsapa fa misy fitoviany ny alaliny na ny aheriny ny asa nataon'izy ireo tetỳ tany, dia i Elisa sy Jesosy izany. I Elisa dia ilay lehilahy navita nanova ny rano ho lasa rà. I Jesosy dia nanova ny rano ho lasa divay. I Elisa dia ilay mpaminany Jehova izay naminany fa ho atao fahirano i Samaria. Ary Jesosy dia naminany fa
ho atao fahirano Jerosalema. Elisa dia naminany dia nafantatra ny fisainan'ireo fahavalony araka ny tantara vao nivakintsika teo. Ary Jesosy ihany koa dia nafantatra ny fisainan'ny fahavalony dia ireo fariseo sy mpanorandalàna izay nifosa sy niezaka hamely azy izany. Ary tsy mijanona eo ihany fa Elisa izay fantatsika tsara fa nanasitrana ilay boka dia ry namana izany, ary Jesosy dia nanasitrana boka maro dia maro. Tsy tapitra fa mbola maro isan-karazany. Fa Elisa, ary ity ny tena anisan'ny mahavariana, dia nanangana ankizilahy kely tamin'ny maty. Ary Jesosy tena nanao izany ihany koa. Rehefa maty Elisa, voalaza ao amin'ny Baiboly izany, dia mbola nisy olona natsangany ihany izay nilevina teo akaiky ny fasana. Ary Jesosy rehefa maty dia maro, voalaza ao amin'ny Baiboly fa maro ireo nitsangana tamin'ny fotoana nahafatesany teo a Kalvari. Zava-dehibe ny mahafantatra izany. Satria i Jesosy sy Elisa dia nanana ministera na asa mifandraika. Iverina atao amin'ny tantara isika, ary hitantsika ny lanja ny asa nataon'i Elisa. Ary manintona antsika hisintona lesona izany. Isika koa ry havana malala dia ao anatin'ny ady. Ny fiainantsika dia miatrika ady isan'andro. Ary ny zavatra misy dia izao, maro ny fahavalo tady hamely antsika. Mety ho fakapanahy, mety ho aretina, mety ho olon-dratsy, mety olona te hanisy ratsy antsika, kanefa ny zavatra misy dia izao, tsy mahazo antsika ireny. Ary araka ny nataon'i Elisa, tsy mahafantatra akory ireo vahoaka Israely fa misy andringana, misy mitady hamely, fa raha mbola tsy manomboka akory izany, raha mbola vao ampieritrretana ao am-pandriana, ilay hamely ratsy dia efa fantatry Elisa. Ary Jesosy ihany koa, manodidina ny fiainantsika, dia isan'andro miaro antsika na dia tsy tsapantsika ary izany. Tsy avelany tonga eo am-pototsofintsika, tsy avelany tonga eo am-lohan'ny masontsika ny loza izay manambana antsika. Isan'andro isika dia miaina fandresena miaraka amin'i Jesosy Kristy. Izay no lesona voalohany tokony iraikitra ataondohantsika amin'ity maraina ity. Andeha ho tohizantsika ny tantara satria mbola mahafinaritra ny zavatra izay voalaza manaraka eo amin'ny 7:7. Aroy ny mpanjaka, andeha izahaho izay itoerany mba anirahako isambotra azy. Ary nolazainy taminy hoe, indro ao totana izy. Ary ny mpandeha soavaly sy ny kalesy ary miaramila be ho any izy, ka tonga alina ireo ary nanodidina ny tanàna. Ary rehefa nifoha maraina koa ny zatoviny lehilahy n'Andriamanitra ka nivoaka, dia indreo nisy miaramila sy soavaly ary kalesa manodidina ny tanàna. Dia hoy ilay zatovy taminy, indrisy tompoko, ahoana no ataontsika? Ary hoy Elisa, aza matahotra, fa ny momba antsika dia be noho ny momba azy. Ary Elisa nivavaka hoe, Jehova mifona aminao aho, ampahirato ny masony mba hahitany. Ary Jehova nampahiratra ny mason'ilay zatovy, ary dia nahita izy. Ka indro ny tendrombohitra feno soavaly sy kalesy afo manodidina any Elisa. Mahagaga ny toy ny tantara ry havana. Nanapa-kevitra ity mpanjaka fa hamely avy hatrany any amin'ilay fototry ny olana. Nanapa-kevitra ity mpanjaka fa hamely avy hatrany any Elisa. Ary nieritreritra izy fa tsy afaka hanao ininona fa ho resy manomboka eo ny firenena Israeliana. Ity dotana ity dia midika ihany koa hoe lava-drano roa.
Kanefa midika ihany koa io hoe fonenana nipetrahan'i Elisa sy ilay mpanompony. Maninona no resahana ilay mpanompo eto? Aoka hotsindriana fa ny dikany hoe mpanompo amin'ity andalana ity dia tsy ilay mpanompo mpiasa trano akory fa ilay mpanompo izay mpisolo tena, izay mpanolo rehefa tsy eo Elisa. Aka ohatra isika teny ampiasaina mitovy ao am-baiboly ilay iantsonan'i Josoa manompo an'i Mosesy, na Elisa ihany koa izay nanompo an'i Eli. Hitantsika izany ao am-Mpanjaka voalohany 7:20. Hitantsika ihany koa amin'ny Josoa 1:1. Izany hoe tsy Gehazi zany ity mpanompo ity fa mpanompo hafa mihitsy. Dia aoka hotsindriana tsara fa ity mpanompo ity rehefa nahita ny maraina ireo kalesa maro dia raiky tahotra. Indrisy, ahoana no ataontsika? Ahoana no ataontsika? Mahavariana ary havana fa ny réflexe na ny retsim-pandrena ananan'ity mpanompo ity dia avy hatrany dia ahoana no ataontsika? Ataoko sy anao. Indrisy zany dia efa maneho sahady fa tsisy azo atao. Resy isika. Izay ihany koa no zavatra misy matetika eo amin'ny fiainantsika. Rehefa manomboka hitan'ny masontsika ny olana, rehefa manomboka hitan'ny masontsika miala lavitra any ny olana na ny loza, dia manomboka raiky tahotra isika. Manomboka matahotra, mangovitra ary manomboka malahelo. Ary miteny mihitsy hoe indrisy, inona no atao? Tahaka ny toe-javatra iainantsika amin'izao, ity coronavirus ity, dia maro ny olona ny matahotra, tsy manana masika, tsy manam-bola, foana ny asa. Inona no atao? Inona no atao? Zavatra tsikaritry eto ry havana malala dia izay koa ny réflexe ananantsika. Miezaka mamantatra ny azo atao. Vitantsika ve sa tsy vitantsika? Voatoatritsika ve sa tsy voatoatritsika? Afaka hiatrika an'izao fihibohana sy tsy fisiana lava izao ve? Afaka hiatrika an'izao fahasarotan'ny fiainana izao ve? Tsy miasa. Afaka hiatrika an'izao arety mandringana izao ve? Inona no ataontsika? Indrisy, maro loatra ireo fahavalo, maro loatra ireo manodidina. Hita miharihary mihitsy izany. Hita ireo olona izay mitsipatsipaka etsy sy eroa, izay maty. Hita ireo olona izay miditra hopitaly. Hita ireo olona izay mitaraina. Ary tena tahotra sy panika hozy izy ny vazaha. Tanteraka. Izay no réaction na fihetsika natao in'ilay mpanompo sy ataontsika ihany koa. Ary mahavariana ny valiny teny nataon'i Elisa manao hoe 9:20, aza matahotra fa ny momba antsika dia be noho ny momba azy. Zany faliteny zany dia midika fa tsapany Elisa tsara mihitsy fa nitahotry ny hery, mietehitra amin'ny herin'ny tenany ilay mpanompo. Zany hoe raha maromaro isika dia afaka nandresy fa saingy vitsy.
Ary isika koa dia mieritreritra an'izany eo amin'ny fiainantsika. Raha mba nananam-bola zao, raha mba nanana vola betsabetsaka kokoa tao amin'ny compte bancaire dia mba nandry fa izay ahako, natoritory ahako anatin'ny fiboahana, tsisy olana zao tsisy asa. Ohatra izany. Na hoe marary ahako. Raha mba izany dokotera, raha mba nisy fanafody zao dia mba tsy narary, mba tsy tratran'ny coronavirus. Mitady vahaolana amin'ny herin'ny tenantsika. Izao no fanambarana nataon'i Elisa. Nivavaka izy. Nanao hoe Jehovah mifona aminao aho, ampahirato ny masony mba hahitany. Aika ity lehilahy ity dia jamba. Tsy mahita ny herin'Andriamanitra manodidina azy. Tsy mahita ny anjely analikisa manodidina azy, ny kalesiafo sy ny soavaly. Vonona hiaro azy. Mitobo manodidina ny tanàna. Dia toy izany ihany koa ry havana malala isika, tsy hitantsika ny herin'Andriamanitra, ny herin'i Jesosy Kristy izay mpitaritafika, mitobo manodidina miaro antsika. Fa miantehatra amin'ny herin'ny tenantsika isika. Manisa ny herintsika isika. Misy teny ao amin'ny Baiboly manao hoe ao amin'ny Romanina toko 9, andininy fa 1:30. Romanina toko 9, andininy fa 1:30. Raha Andriamanitra no momba antsika, iza no atohitra antsika? Aoka tsapanao manomboka androany. Fa Andriamanitra dia momba anao. Iza no atohitra anao? Kalesiafo, soavaly, ny herin'ny lanitra no miaraka amintsika. Aoka isika hangataka amin'Andriamanitra mba hampahirato ny masontsika, mba hatsapantsika fa eo izy miaro antsika. Tadidio fa ny fahajambana ara-panahy dia vahavahan'ny Baiboly iresaka io ary voalaza ao amin'ny Jaona 1, toko 2:7, fa ny fahajambana ara-panahy dia tahaka ny fifankahalan'ny mpirahalahy. Misy an'izany ve ao amin'ny fiangonanao? Tahaka ny voalaza ao amin'ny Matthieu toko 10:14 fa ny fahajambana ara-panahy dia ny fanaovana fampianaran-diso. Misy an'izany ve ao amin'ny fiangonanao? Ary indrindra ilay toko sy andiny diso fatatsika loatra ao amin'ny Apokalipsy toko 7, ny andiny 15, izay milaza fa ireo izay matimaty ara-panahy no atao hoe jamba ara-panahy. Iriko mba tsy ho anisan'izany isika, fa iriko mba hiantehatra tanteraka amin'ny herin'Andriamanitra. Mba iriko ho tsapantsika ny herin'Andriamanitra manodidina antsika. Andeha ho toizantsika ny tantara. Andeha ho vakiantsika izay voalaza ao amin'ny 7:20. Dia nidina nakany aminy ireo. Ary Elisa nivavaka tamin'i Jehovah ka nanao hoe, mifona aminao aho, ataovy manjambena ireto olona ireto, ary dia nataony manjambena ireo araka ny tenin'i Elisa. Ary hoy Elisa taminy, tsy ity ny lalana, ary tsy ity ny tanàna, fa manaraha ianareo, dia hitondra anareo ho any amin'ny lehilahy tadiavinareo aho, dia nentina nakany Samaria ireo. Ary rehefa tonga tany Samaria ireo dia hoy Elisa, Jehovah ampahirato ny masony ireto mba hahitany. Ary Jehovah nampahiratra ny masony, dia nahita izy ka indro tao afovoan'ny Samaria izy. Raha manaraka ilay tantara nareo dia tena mahatsikaiky izy ny fitenenana, mahavariana, mahampime mihitsy raha azo lazaina satria iny Elisa izay antitra, tsy haiko, nivoaka ny trano, nanantona ireto maramila. Amin'ny fotony sy ataoko hoe mety sady mananiany mihitsy aza. Toatra ny diso olona ka mba tsy ato ilay olona tadiavinareo fa alao nareo entiko ary Ary ny tena misy azy. Tsy vitan'izay anefa. Fa tsy nanana safidy tokoa ihany koa ireto miaramila Siriana ireto satria dia jamba. Ary dia nanaraka moramora fotsiny.
Ary avy eo dia niteny indray Elisa hoe Jehova hoy ampahirato ny masony dia nahiratra ny masony dia tonga tao Samaria. Ny zavatra hitantsika eto dia eo ampelantanan'i Elisa mihitsy ny fandehan'ny tantara. Ary izy mihitsy no manoratra hoe izao no anaovana azy. Laloviny mihitsy ny volombavan'ny reto maramila ireto. Mahavariana ary tahaka izany ary tsisy hafa amin'izany mihitsy. Ny fomba hiatrehan'i Jesosy Kristy ny olana eo amin'ny fiainantsika rahalahy sy anabavy. Raha ohatra ka maro dia maro ireo olana, ireo loza mitatao, ireo loza manambana, dia Jesosy no mifehy ny zavatra rehetra. Jesosy no mifehy toe-javatra rehetra. Izy mihitsy no milaza fa tsy misy tokony hanahianareo. Ao amin'ny Mateo 5:5 Mateo 5:7 manomboka eo amin'ny 17. Izy mihitsy no milaza fa eo ampelantanany zavatra rehetra. Izy no mahafantatra ny zavatra rehetra. Ary tsy misy afaka manohitra izany. Rehefa manoratra izy dia tanteraka izany. Rehefa miteny hoe izao ny anaovako azy dia tanteraka izany. Moa ve mbola tokony hisy salasalana ihany? Ry havana. Moa ve mbola tokony hisalasala isika fa ilay Jesosy izay nampianatra antsika, izay miara-miaina amintsika ao an-tokotana, ilay Jesosy izay ao an-tokantranonao, ao an-tokantranoko, izay miaraka aminao isan'andro san'andro, dia miditra tsehatra. Ary tsy vitany miditra tsehatra fa tena manoratra mihitsy ny fandehan-draharaha, fandehan'ny toe-javatra, ary manolotra aminao ny fandresena. Atolony eo ambonin'ny vilia ny fandresena. Amin'ity maraina ity izany ry havana malala, dia tsy tokony ny alehibe ny olana na ny loza mitatao manoloana antsika no jerentsika, fa ny alehibe an'Andriamanitra izay mifehy ny zavatra rehetra. Raha toa ka ny ratsy sy ny tahotra sy ny loza foana no eritreretintsika, dia fantatsika fa tsy hanavitra antsika velively izany. Fantatsika fa tsy hampandroso antsika velively izany, fa zavatra tokana ihany no tokony ataontsika. Dia mitondra ny fiainantsika eo amin'i Jesosy, ary manaiky an'i Jesosy hanao ny zavatra rehetra eo amin'ny toerantsika. Andenga vakintsika izay voalaza amin'ny Filipianina 4:4, Filipianina 4:4, ny 9 sy ny 7. Aza manahy na inona na inona, fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Ny fivavahana, ny fifonana, ny fisaorana, ny fangatahana amin'ny zavatra rehetra. Ny zavatra rehetra. Tsy izay voafehy, tsy izay tsy voafehy ihany, tsy izay mampatahotra ihany, fa ny zavatra rehetra. Ny zavatra rehetra. Misy lehilahy iray izay coaching na motivateur, izay ny antsoina azy, na izany hoe izay ny asany, izany hoe mampahery olona, manamboatra fomba manova, fomba fisainan'olona kanadiana, antsoina hoe Frank Nicolas, dia nilaza fa ny atao hoe fiavonavonana na tsy fanetretena dia ny fikerizana anao zavatra na hife zavatra izay tsy voafehy na izay efa hors de contrôle hozy izy ny vazaha. Vouloir toujours contrôler ce qui n'est pas contrôlable. Mialatsiny amin'ny teny paiko. Amin'ity maraina ity dia te hindrana izay teny izay fa hanova kely fotsiny hoe ny fiavonavonana ara-panahy rahalahy sy anabavy, dia ny fiezahana amin'ny herin'ny tena samirery, ny fikirizana, ny fe, ny zavatra voafehy,
ary ny zavatra tsy voafehy, ary avy eo vao mihazakazaka miantso an' Jesosy rehefa difotra na adohalika ny ranombary. Avona ara-panahy, tsy fanetretena ara-panahy. Jesosy dia niteny, Paoly apôstôly dia miteny ao amin'ny toko izay nivakiantsika teo, fa ny zavatra rehetra dia entina amin'i Jesosy, amin'ny fivavahana sy ny fifonana ary ny fisaorana. Aza manahy, izay ny anombohan'ny teny. Ny fiahintsika izany, ny ahiahintsika, ny tahotra ao anatintsika dia satria tsy mbola nentintsika ny zavatra rehetra eo anatrehan'Andriamanitra. Mety mbola misy avonavona kely any, mety mbola misy fanandratantena kely any, izany mahavita azy. Raha mbola afaka manisa ny heriko ahako, tahaka ilay mpanompo izay manao évaluation na miezaka mamantatra ny heriny. Fahadisoana nataon'i Davida izany, satria nanisan'ny miaramilana izy ary natezitra an'Andriamanitra izany, satria nieritreritra Davida fa ny herin'ny miaramilana no azahoan'ny fandresena, kanefa Andriamanitra no nanome azy ny fandresena. Aoka isika tsy hanao izany fahadisoana lehibe izany, ka metehatra amin'ny herin'ny tenantsika, metehatra amin'izay mety ho vitan'ny tanantsika na ny saintsika, fa aoka ametraka ny zavatra rehetra eo amin'Andriamanitra. Ary izy, raha toa ka manoloana ny tahotra isika, dia izy no voalaza ao amin'ny 7 fa hanome fiadanana, ny fiadanan'Andriamanitra mihoatra noho ny fahalalana rehetra, mihoatra noho ny fahalalana rehetra, izany hoe mihoatra noho izay miseho azy ho mahafantatra rehetra, izay manana ny fanazavana ny sy CVO io e, tsy manasitrana io e, tambavy io e, chloroquine io e, tsy milaza azy ho mahalala rehetra ampangino izany. Fa mazava ny tenin'Andriamanitra fa izy no ameny fiadanana, izy no ampitony ny fo izay matahotra sy ny hevitra izay miroro-saina. Mahafinaritra izany teny izany ry hava-malala. Ary izany teny izany no tiako hitoetra ao anatintsika amin'ity maraina ity. Tao am-pamaranana dia tiako ny mampatsiahy fa ny tantaran'i Elisa tamin'io fotoana io dia tantara natao hangalana lesona lehibe. Elisa niara-nipetraka tamin'ilay mpanompo dia tahaka antsika miaraka amin'i Jesosy Kristy isan'andro isan'andro. Jesosy izay nanome antsika ny fandresena isan'andro isan'andro, na dia mbola tsy hitan'ny masontsika aza ny loza manambana sy ny loza izay mitady hamely antsika, dia efa eo izy mi-anticiper na mialo lalana an'izany fandresena izany. Ary raha toa ka tonga manoloana ny masontsika ny loza, dia mampahiratra ny masontsika izy raha manaiky isika, ary mampafantatra antsika fa izy no mitantana ny zavatra rehetra, mahery izy, ary eo ampelantanany ny fandresena, tsy misy tokony isalasalana. Aoka tsy hantehitra amin'ny herin'ny tenantsika isika, fa hanantona an'Andriamanitra, hanantona an'i Jesosy Kristy amin'ny fo feno fanetretena, ary hanome azy ny zavatra rehetra. Je laisse à tes pieds mes fardeaux, izy ilay tononkira izay. Apetrakitsika eo amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra, tsy misy tazomintsika na kely varavety ary, mba hahafahany miasa, hahafahany miady. Izao ny miady ho Jehova fa ianareo angina. Iriko izany teny izany mba ho tanteraka amintsika tsirairay avy. Ka hisaraka eto isika, raha anao izay rehetra ataontsika isika manomboka an'io, dia ho tsapantsika fa mahery ilay Andriamanitra hivavahantsika. Afaka miaro antsika amin'ny zavatra rehetra, ary efa miaro antsika izy na mbola tsy mangataka ary isika. Ary izy irery ihany no hanakinantsika ny fiainantsika isan'andro isan'andro. Ka andeha tsy amin'ny tahotra isika, fa andeha amin'ny finoana sy hiaina amin'ny fiadanana izay atolony ho antsika. Hitahintsika ny Jehova. Amen.
Hivavaka isika. Jehovah tompony maro, Andriamanitra mahery, Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany, Jesosy zanak'Andriamanitra. Misaotra anao izahay, satria nampatsiahivinao anay androany ny herinao izay miasa amin'ny fomba tsy takatry ny saina eo amin'ny fiainanay. Nampatsiahivinao anay androany fa eo ianao vonona hiady ho anay. Eo am-pelantananao ny toe-javatra rehetra ary afaka ny ho mpandresy izay raha misafidy ny hiaraka aminao, raha misafidy ny hanaiky anao hitantana ny enta-mavesatra rehetra eo aminay. Atolotra ianao izany Jesosy malalo, satria inona moa izahay, inona ny vitanay, fa fantatray fa ianao no afaka mitondra ny vahaolana eo amin'ny fiainanay. Ameo anay ny fiadanam-po izay nampanantenanao, ameo anay ny fotony ahafahanay miatrika ny fitsapana izay eo alohanay. Ka hivoaka ho mpandresy izahay satria manana anao. Taio ny fiangonanao, taio ny malagasy rehetra sy ireo olona rehetra manerana an'izao tontolo izao izay matahotra ny anaranao. Arovy izy ireo araka ny efa nampanantenanao. Anao ny dera, ny haja, ny saotra ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raiso mitsotrano avy amin'Andriamanitra. Aza matahotra ianao fa mombanao aho, ary aza merikerika foana fa izao no Andriamanitra ao, mampahery anao aho sady mamonjy anao. Eny, mitantana anao amin'ny tanana ankavanan'ny fahamarinako aho. Amen.